Alleloia. De amin'ny fiferina lehibe indray raha samy malala ny antsika amin'izao fotoana anio izao a. De tonga indray fotoana izay rahanao amin'ny tenanay a. De radio Rakotosalama ato amin'ny fandarana andramoka izao a. Ny Akiradio, ny Ekimedia, fikambana anatin'ny vavaka fiangonana ary ny groupe izay maresy a izay miaraka aminay mivady a mantontosa izao fandarana izao isan'andro a. Fiadanana tompony ao amintsika tsirairay avy ary de matoky sy mino fa mahery tsara daholo indray tsika rehetra ary matoky koa fa ifampahery eto indray tsika amin'ity androany ity. Koa de ny fiadanana tompony ao amintsika tsirairay avy ary matoky fa raha atoka antsika ivavahanao amin'ny marary ny fotoana androany de mino fa efa miheno eto ny marary. Halleloia. Ary mino fa ny vavaka rehetra izay hoasandratsika eto de tahaka ny isan-kerinandro fa ny ndiminy ngamba androany sa fa nefa antsika no nanao an'ity fandarana ity fa ndiminy atreto vao mavaly ny tenenanao mbola tsy nahare zay fa afatesana tamin'ireo anarana rehetra nentsika mivavaka teto de ho fanampin'izany ny androany. Tonga soa ianao eto amin'izao vavaka fiambenana izao, tonga soa ianao eto amin'ity fitondranam-bavaka ny marary na cas grave na misy symptôme na tsisy symptôme na cas contact tsy fantatro na covid na variant ninona indrindra fa reo zao ny tena mamely sy tena malaza de hitondra-bavaka an'izany tsika eto androany ko de tahin'Andriamanitra manana finoana ho resentsika amin'ny alalan'ny vavaka sy ny ten'Andriamanitra ireo. Raha misy olona eto marary mafy efa mieritreritra ngamba ianao veloman'ny fianakaviana aza mbola manao veloman'ny fianakaviana fa zao fotsiny ndaontsika nompo an'Andriamanitra de raha nompo an'Andriamanitra mbola nompo an'Andriamanitra ianao. Halleloia. Mbola tsy laviny izany ianao voninahitra ny an'Andriamanitra ireny tonga de arabaiko aloha fa lasa tsy hitako intsony anabaverika ihany zao tadidiko niditra teo voalohany de ho ahitsinareo raha misy adiniko anabaverika raka niditra teo voalohany de nanaranaraka azy teo tsy tadidiko so satria dify le izy fa somary lavaresaka fa izy aloha ny arabaitsika voalohany de aveo miarabana rehetra zay eto indray fa anabaverika raka aloha niaraka tamintsika teto voalohany androany izy nitapiditra teto de tahin'Andriamanitra manokana ne izy fiadanana tompo amintsika tsirairay avy raha androany anao vao niditra teto de raha hitanao fa mampairina tonga amin'reto rapitso. Alleloia. Zay eto foana hatramin'ny zoma lahady hatramin'ny zoma ny sabatsika eto foana indray tontolo andro manao fotoam-bavaka mahereza daholo tahin'Andriamanitra tsy diso adresinao raha tonga eto fa tena mino fa ilain'ny fanahinao zany manana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra mampaherezana ny ara-panahy hiakatra ny finoana ho tahin'Andriamanitra ne tsika rehetrarehetra de maharetatra amin'ny farany. Tahin'ny tompo ary iraban'izay anarana hitako amin'izay mialatsiny aloha fa efa lasany ambony any sasany Marie-Jo, Verselina, Verraso, Sandra Lalaine, Emelovli, Soerniane Nathalie, Nambintso, Razana Monique, Lantony Irina, Mama Valtine, Yam, Razana Monique, Mapion, Fleur, Soerniane Nathalie, Emelovli, Geneviève Andriamananjara, Angelin Jean, Verraso, Terry Albenja, samy manoratra kely nareo de mba voaravako kely na de sarina fo kely ohatrany Mamavaltina fotsiny de am'izay mba arabaiko eto rehefa falairabanareo. Andonina Suzelle, Fintso, Rodine Marie, côté camarade ny Jesosy, Andonina Suzelle, misy voatony indroy intelo mihitsy soa nirina Razay Arso, me manambotso Bakay de izy koa mbola tsy voalaza teto Felana Rakoto, fahombiazana fitahina tahin Jesosy raha tsy diso fahombiazana fitahina le avan'ny anabavy Marie-Jo raha tsy diso zay moa izy anabavy Marie-Jo fahombiazana fitahina be avanao raha tsy diso fa tonga sofoana nefa ianao. Elina, Mika, Verraso, Kodaleoni, Maolfali, Alleloia, Mikeara Andrenasolo io koa tsy ny avan'ny anankiray amintsika eto fa tsy tadidiko izay Iazasika Patitsy de Mami Sirpreta efa reo daholo ny ekipa Faly Raheritovo de ao ihany koa ry Vato Soraja, Salom, Miora Rasoa Tsiferana tonga soa ianao zay avy nitazana anaran'izany teto de mba arabaitsika izy Ezra Davida zay koa vitako teto de arabaitsika koa izy Vato Soraja aloha efa paketo foana fa arabaiko foana ihany koa. Halleloia. Verraso efa paketo Elisa Tsialy efa paketo tahin'ny tompo daholo tsika rehetrarehetra. Geneviève Ralay mihoatra efa paketo ary efa tena eto. Ando Andry nanontany omaly hoe tsy nisy nga tena tsy nisy omaly ary lanatsiny amintsika rehetra tsy afaka koa na de nandefa ny anto de zao nandeha lavitra zany omaly araka ny tekitrano hoe nandeha nakany Bordeaux tamin'ny omaly nengy amin'ny maraina de matetika tavaverina ny arivan'iny alobe fa raha vao ny raha te an'le train tamin'ny tany de ny raha te koa ny taty à Paris
de nemitranimitra ohatr' zay foana le izy a de efa tena nariva be avo tonga efa mifolo alina mahery avo tonga tototrano ka raha mifolo alina mahery vo anomboka anomana kely a de mety te atory be nareo de nanapa-kevitra anatin'ny fotoana ny tena ataonareo ary tsisy tsony a mila efa tany ampandrina daholo nareo tam'zany efa natory a de tsy nanisy filazana fa de ilana tsiny tsy nisy nomaly a fa misy ny androany halleloia koa de samy mahazo ery a isika rehetrarehetra iando andrima tsy efa eto amintsika foana de manontany ka mbola tsy manomboka halleloia fa ombiazana fitahinana efa narabaiko teo a Ezra Davida narabay maolo faly tahiny Jesosy a isika rehetrarehetra na avany anabavy Marizô tadidinareo zay a mika iarandrena solo a sy fahombiazana fitahina avany ny anabavy a Marizô halleloia tahiny tompo Marizô moa diakony eto amintsika eto izy mandamy mandrindra miara mandrindra aminay mivady a nitoriny ekizy zay mandray anjara hitanareo ireny halleloia de faly zay manana anazy tsara fantatrareo fianakaviany zany halleloia miora rahasoa tsy ferana efa narabaina teo ihany koa de tahiny Jesosy zay no ela ndolo tsika hivavaka itsika mivavaka zao fandarantsika zao ary nitondra mivavaka koa de olona mirehatra tsara halleloia mirehatra daholo moa neto fa ndao ary tonga de ho velomin'ny rahalatojo a ity moteratsika ity androany a de ametraka izao fotoana zay ampilatanan'Andriamanitra izy a isika tsirairay avy amin'ny alalany rahalatojo a raha tanitra Maria Charline tahiny Jesosy tonga soa ianao a ndao rahalatojo a ndao hivavakantsika am'izao fotoana zao tahiny rahalatojo tahiny tompo pastera de tahiny tompoka atsika rehetrarehetra zay tonga somatsara eto a de amelona moteratsika hiara hivavaka atsika satria feno zao fotoana zao ampilatanan'Andriamanitra de ary hivavaka atsika ry Andriamanitra arainay io misaotra betsaka Andriamanitra fa tonga somatsara eto indray anay misaotra Andriamanitra ny avy indrindra fa ianao reriny Andriamanitra tena mitsinjo ny zanakanao anay reto any Andriamanitra tsy esy narary anay reto any Andriamanitra na marary aza mbola tonga eto eto Andriamanitra misy mifanasitranana tena hoe misaotra Andriamanitra satria manana anao miavaka noho ny Andriamanitra ianao ny Andriamanitra ny sasany sady tsy meno tsy mahavita manao ninina fa ny Andriamanitra velona angatanay Andriamanitra mifanatrianao eto amin'ny zanaka kelinao indreo Andriamanitra ny masom-pananay sokafo mihitsy ahafahanay mandray ny teninao indray Andriamanitra satria teninao mivoaka amin'ny vavanao Andriamanitra teny mahafinaritra mamy mampahery ahafahanay amin'izao andro efa mangidingidy andro azo lazaina fa aretina be dia be ny mahazo anay andavanandro ny asa rehetrarehetra fa zao tsy ihany fa manan'Andriamanitra tena mampahery foana anay miteny aminay foana zao ndray zanako zao ndray zao tena misaotra Andriamanitra fa miavaka ianao tianay ianao Andriamanitra satria ny feno ampilatananao zao fotoana zao engany ny rahan'i Jesosy Kristy masina Andriamanitra nikorina amin'izao fotoana zao nikorina amin'ny connexion anay de somatsara de tendreo koa Andriamanitra lelan'ny mpandroponao zay tondra ny toriteny io pastera io ny amelabelatra io ny bavaka pastera koa mbola hitondra bavaka indrindrindrindra amin'ny tondra bavaka amin'ny marary Andriamanitra tena tena niherinao masina Andriamanitra no eto misaotra Andriamanitra tianay be raha misy any Andriamanitra mbola tianatrika zao fandarana zao tena ny tananao mahery le tanana tsy fohy fa mahavonjy ny tantana anazy ho tonga somatsara eto raha mbola nisy fotoany vavako Andriamanitra no ny akelin'ny fahalalako de fantatro fa manana ray mahalala ny zavatra rehetrarehetra ary ray afaka ny anatanteraka an'izany de misaotra Andriamanitra tiako be voninahitra deo anao fisandratana deo anao misandrata foana ianao Andriamanitra satria mendrika an'izany ianao Andriamanitra ny avy indrindra misaotra Andriamanitra alleluia amen halleloia misaotra betsaka mino fa velona ny motera halleloia misaotra andalatotsika eto anatin'izay vavaka fanomboana izay de sady mbola miraba atsika ihany zay mety mbola niditra raha zavin-drasoa nomenjanahary tonga soa ianao zay avy no hitanao teto de izy koa ny vaovao hitanareo tao tahiny tompo daholo isika rehetrarehetra very Selina Maevare tahiny Jesosy isika tsirairay avy de zao ny afatra kely de zao raha mandefa fangataham-bavaka ianareo de any anaty MP any rado aki radio fa tsy any amin'ny aki mediana aki radio na mampionina fa tsy hitanay reny satria ny rado aki radio ny tonga de hitanay eto de aleo zany to de any no alefatsika ny fangatahana vavaka zay de tahiny tompo ary isika tsirairay avy andalotsika anao hira anankiray tsika de ndeha ataotsika ty raha mahafinaritra ty hoe ianao mbola velona androany ingy fa mindrapon'Andriamanitra mbola iananao ary tsara fantatritsika foana fa
ny valim-bavaka lehibe indrindra nyraisinao androany dia ny fahavelomanao. Halleloia. Doloha kasitrantsika ny fahavelomana nomen'Andriamanitra atsika. Halleloia. Razafindrasono menjanahary efa ilaina teto izy mampionina dia tonga soa foana ianao. Dia velona motera ozy izy andro andry. Halleloia. Efa tele razafindrasono menjanahary marina zany. Zay ngambany dia andao aloha ataontsika ty raha mahafinaritra ty. Dia rehefa avy eo aorianany tiry ty dia izahako ny hitondra ten'Andriamanitra. Aorianany ten'Andriamanitra zay etiko dia hiveriny eto indray zay mivady hitondra ilay vavaka ho an'ny marary fahazadino fa nanareo tsy marary aza dia hoentina mbavaka ihany koa taka ny mahazatra mahireza tao lary tahin'Andriamanitra makatoerana tsara tsika dia hian'ny ten'Andriamanitra tsika aorianany ty iray ty. Laurence Rakotoarso, Eliana, Jonathan, Sandola, tonga soa daholo reo nianisy ndao ary lasaritsika. I've
alleloia soratsika n'andriamanitra izany hira izany a mino fa tsapanao alleloia mino fa tsapanao zany hoe famindrapon'andriamanitra izay iainanao a iainantsika zany ka no hoe mbola velona de famindrapon'andriamanitra isan'andro a de manana metatra andriamanitra alleloia de ny alavan'ny fiainantsika reto samy hafa daholo re olona maty androany reny zao a tapitra ny refiny tsy natakatra zao tapitra teo fa isan'andro a tsika velona io de hitarin'andriamanitra io koa tsy hitarin'andriamanitra tonga de any amy zato taona fa androany alin'andriamanitra de manitatra kely indray hitarina tamin'ny ravakapitso indray aloha ny atsika alleloia hitarina indray misy any kely hitarina tamin'ny rapitso amy 12 taona re hitarina de hitarina tsika matory a jesosy mifona ho antsika alleloia jesosy nge mangataka anao mba hitarika indray andriamanitra de hitarina indray le metatra ruban kely iny alleloia hitariko kely indray de soran'andriamanitra ny tombonandro zay azonao fa nisy olona nge ny aina teo tomaly fa tsy namana ntsony androany fa inao mbola eo any mahatonga tsikatsika tsy mitaraina tsy manana nitaraina zany fa tsy manana nitaraina amin'andriamanitra ty za andriamanitra de ohatra zao ny fofonaiko velona tamin'ny maraina iny de fa za tsy ampy alleloia ampy a ampy mina misy olona tena mavita monomonina misy zatra tsy azo de monomonina saingy tsy vola fatany vidin'izany aina de mavita monomonina amin'andriamanitra izy fa raha fantatrao ny vidin'izany aina hoe ohatrinona de fantatrao fa tsy takatry ny vola de eo ianao vo afaka hiteny hoe tena nahazo andriamanitra alleloia za rehefa rehefa velona de fa ampy analo zay satria fantatry fa zara velona de velona ho asian'andriamanitra soa fa tsy ho vonoiny tsy ho ataony takiny ahoana akory alleloia ijery ten'andriamanitra tsika androany ampairanareo a alleloia mahaiza mankasitraka an'andriamanitra isan'andro vo mifo ianao de ino loha de ankasitrao an'andriamanitra raha ianao no mankasitraka ny fofinaina mahavelomen'andriamanitra anao de tsy ny any nomeny anao tsy hoe zara fa velona ianao a de karakarainy ny momba anao karakarainy am'le tena tsara am'le tena izy mparivan'ny andro ireo tsy tsahatra zavatra azo idelana an'andriamanitra alleloia de manaovany zany fa mendrika an'andriamanitra zany any Brenda Elisa Tsiala zay ihany ngamba mbola tsy voarabako teo rasona tena anao zay lahy koa mbola tsy narabako teo dia tsiry amboara-miala koa ny hitako teo Koda Leonie iny tompo alleloia ndao atsika hitra ten'andriamanitra ndao tsika maky ten'andriamanitra ao amin'ny marka toko 5 ka ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 20 lavalava zay ten'andriamanitra jerentsika eto androany anitra niriny aza monomonina tsika koa mandra fa tonga tsika tsy monomonina ntsony de zan'andriamanitra toetritsika aloha satria misy zatra mampimonomonina zany foana eo amintsika fa mahereza de tahin'andriamanitra marika toko 5 andininy voalohany hatramin'ny 20 no jerentsika amin'ity androany ity soramary de namoahany jesosy ny demony maro tao amin'ny lehilahy anankiray tao amin'ny tanin'ny Gerasena alleloia demony ndao ary vakitsika ary ndao ary ijery ten'andriamanitra tsika any amin'ny marka ao marka toko 9 andininy marka toko 5 andininy voalohany hatramin'ny 20 ary tonga teny ampitany ranomasina tao amin'ny tanin'ny Gerasena izy ireo ary noho niala teo antsambo kely izy de niaraka tam'izay de nisy lehilahy azo mpanao maloto nivoaka avy teny amin'ny fasana
ka ny firaina taminy zao zany eo amin'ny tanàna io a de efa kika any toizako fa nitoetra teo amin'ny fasana izy ary tsy nisy olona nahafatotra azy itsony na de tamin'ny gadra aza zany gadra zany a rojo vy zany rojo vy tena fatorana tamin'ny rojo vy na de reny aza tsy natazona azy efa nafatony matetika tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony nefa ny gadra tamin'ny tanany no tapatapahany ary ny gadra tamin'ny tongony no torotorony ka tsy nisy olona nahavolaka azy ary mandrakariva na andro na alina de nitoetra teny amin'ny fasana azy tena tendrombohatra izy ka nananana sy nitety tena tamin'ny vato raha vakitsika any amin'ny Matio a de tahaka an'izao ny fiseho an'izany heriny reto sy ny tahotra ny olona an'izy reto any amin'ny Matio toko fa 7:20 ary no teny ampita no tonga teny ampita tany amin'ny tany Gadarena izy a de ny fanina taminy demoniaka rola ato zany izy miteny hoe rola ary mivoaka avy teny amin'ny fasana sady masika loatra ka tsy nisy olona nahazo nandalo tamin'izany lalana zany inona moa zany zavatra tena hita zany zavatra zany de zavatra tena natahoran'ny olona ary tsy sahan'ny olona ny mandalo eo ambony toeran'ireo ireo a tsy haiko nefa nahita demoniaka ny olona demoniaka de tena mampatahotra ary zany isiavanay taloha tamin'izany zay mbola kely mbola tsy nafantatra an'izany hoe devoly zany fa efa nafantatra ho azy misy havanay zay a vehivavy izy io de izy io mahia kely tena kely malefaka de efa izy rehefa olona normal izy de malefaka kely ny feony ary mila zanak'le raha matoa teneko anareo le avany le teneko anareo foana hoe ohatry ny olona marary foana izy hatramin'izay nenany de kely feo kely zay izy de malefadefaka kely zay izy de zao misy devoly izy asa demoniaka izy zany fa io vehivavy io ry havana rehefa amin'ny fiainany tsotra dia malefaka kely malezolezo kely tena mahikely zareo tena kely vana kely daholo fa rehefa mietsika devoly izy fa ny cousin-nay sy ny vadiny cousine-nay rehetrarehetra tamin'izany zay lehilahy matanjaka de efa tonga de mirodorodo makany de mitazona azy fa zany to de misaoty teny amin'ny plafond mihitsy zany fa teneniko anao efa ela zany a fa tena atsipotsipony lehilahy lehibe reny mitazona anazy fa tsipotsipony amin'ny tany tena tsy mahatazona ry havana ny olona zany rehefa misy devoly ny olona de tonga de tsy herin'iny olona iny ny eo fa tonga de ohatrohatran'izao ny fatorana tamin'iny izy olona tsotra ihany tamin'ny voalohany a olona oatra atsika rehetrarehetra zao fa no nisy fanaratsy izy a fanamaloto a de zao ny zavatra nitranga de lasa mipetraka eo amin'ny fasana eo foana izy anaty fasana eo izy mipetraka eo tokotany pasana eo ny fanamaloto aloha de ty toerana maloto rehefa misy fanamaloto ny olona de ty toerana maloto anisan'ny afantarana ny olona hoe misy devoly a devoly rehetra tia mitoetra amina zavatra tsy tahitra mihitsy izy mahita zavatra mahazo eny izy mipetraka amina toerana zany ny olona rehefa lasa dala lasa to de vorokitsay de petapeta de maloto de mipetraka eny amin'ny fahiny amin'ny fako sisisy zay zany mitoetra ny devoly tia mitoetra amina ohatrany de teto izy any amin'ny fasana moa de maloto misy fato ao de mipetraka eny izy de zao efa nitady hevitra ihany ny olona de ny samborona de ny fatorana tamin'ny rojo vy fa iny rojo vy tonga de tapatapahana fatorana ny tongony de torotorony de afaka foana izy ary tsy indre mandeha ny olona namatotra an'io ary tsy olona anankiray fa nifokony olona rehetrarehetra ndray namatotra an'io nanao zay ho afany amatorana an'io mba tsy hetsika raha le any amin'ny Matio tany jerentsika de zao zary lasa fahazaran'ny olona mahita an'ireto olona reto hoy ny ten'Andriamanitra hoe
fa tamin'ny démoniaka rola ato ndray rola ny teneniny de mivoaka avy teny amin'ny fasana sady masika loatra masika tena masika rehefa tsy ampiery a aza mba miditra manao délivrance zany ianao hoe tsy ampivavaka ianao tsy ampiery de misy olona tena de hafa le hoe olona hoe misy fanahy ratsy de ametra tanana de entina mbavaka de miokaoka sy ny sisy eo fa misy izy le tena démoniaka tena zay misy fotoana nanao délivrance bevoaka ny zanakay faharoa mampinona tamin'izany bevoaka be mihitsy fa le vehivavy io atao délivrance vehivavy fa tena manao tontolo ohatr'ireny lehilahy manao tontolo ireny izy ary ny olona be deabe niarina nanao délivrance azy teo fa olona ray zany nenjehany vonitra de nenjehany hovonoana io olona io a nyaiky fa tsy ampivavaka izy talohan'ny idirana teo ianao raha hanao délivrance zany ianao aza mikitikitika démoniaka raha tsy ampivavaka fa ianao ndray no ataon'iny mahita mila ampiery ianao mila ampivavaka ianao de afaka mifanandrana amfanahiny amin'ny rivotra fa teto a de ny olona tonga de lasa natao ratsy ka ny olona tsisy ampivavaka ny olona niezaka nampiasa ny zavatra teo am-pelantanany ina ny eo am-pelantanany olona ny sandriny ny heriny ny sainy ny any am-pelantanany ny fitaovana vita amin'ny tanany de ny gadra rojo vy amin'ny tanany sy ny tongony ary zay ny fatany fa mety zay ny eritreretiny fa afaka najalonana an'io natao daholo ny zavatra rehetrarehetra nafahana icontrôlehany olona io icontrôlehan'ireo démoniaka reo nangonina ny vatan-dehilahy nentina ny rojo vy farak'izay matanjaka de voafatotra tokoa aloha zareo tamin'ny voalohany vatotra ny démoniaka fa miporofon'ny démoniaka koa miporofon'lay démonita ao anatiny fa ny rojo vy anareo tsy mahatazona azy ny rojo vy atsika ravana malala eo amin'ity fiainany ity tsy mahatazona ny devoly na rojo vy inona ny eo am-pelatananao de tsara fantatrao fa tsy mahatazona ny devoly reny betsaka ny olona mieritreritra ny ampiasan'ny sainy ampiasan'ny heriny ampiasan'ny fitaovana eo am-pelatanany icontrôlena ny fanahiny amin'ny rivotra fa tsy vitanao zany torotoroan'ny devoly fotsiny reny potipotehany démonie fotsiny reny ary de zao ny zavatra nitranga lany aiky ny olona de zao ozy ny olona hoe ampy zay zao fotsiny fa ny hevitra hitatsika andao tsy andehanantsika ntsony eo hitanao lasa namorona territoire ao anazy ilay démoniaka ana eto de nataony olona alao tsy mandalo etsony fotsiny alao tsy mandalo tanao ohatrantsika any Madagasikara zao feno an'izany feno toerana hoe fady aza mandalo eto fa eto misy an'izao de kenday zay mandalo eto de ohatra zao de ny olona tsy mitady ny hevitra andalovana eo fa ny olona manaika omena azy ny territoire omena azy ny faritra lasa toerana anazy eo zany daholo reny hoe eto asa rehefa mandeha de aza mandeha reto eto amin'ity tetezana ity miklaksonny hevinareo eo Ambomandroso zao misy tetezana mahafaty olo bebe koziny efa maty teo le tetezana hitrana Ambomandroso io le tetezana hitrana Ambomandroso io a efa misy kozinako efa anisany maty teo leo am'le hoe mizara roa de mahita ohatra hoe polisy matoto de ihany fa za tena koa za efa mivavaka andray andro panina teo andro amin'ny raiky amby folo sasany any lava ny Atsirabe tam'izay avy Atsirabe niasa tany tam'izany nanao appel d'offre tany andeha hody a de vao iaingany Atsirabe de tsy nety ny tomobilako de nezahana namboarina teo Atsirabe de ny olona namako am'teny mijanona mety io a eo amin'ny tetezana io mihitsy logologologologolo eo no panina tomobiliko eo amin'le ozy ny olona hoe miklaksonna vao manareo fa misy matoto eto mahatonga n'io tena satria nomena vahana le izy de manaraka de miklaksonna tokoa de tsy sa mandeha rery de ireny olona rehetrrehetra lasa manisy ianina tsy voatery hoe finonompoany reny fa ny olona efa mamela hoe territoire neto de io zao teo amin'le lalana teo a tsisy sanandalo teo tsony ny olona nanomboka teo io lalana io zany lasa tonga de lalana tsy alohan'ny olona manodidina satria maninona
satria tsy voafehan'ilay zavatra eo de ny fehezin'ny demonia ary rehefa ny demonia mife eo de aza mandalondalo ianao fa de anjarany ianao de tsisy nandalo toetsony de lamina teo ny demonia anazy toerany izay zavatra tsy azo ikena rehefa tonga teo Jesosy. Halleloja. Rehefa tonga teo ny mpanjaka sy ny tompony tompo de manala na olona na zavatra na tanàna ka fehezin'ny demonia. Halleloja. Ary io Jesosy mpanafaka mpanombotra zay ny ampelatana amin'ny devoly io ny toriko aminao eto androany. Halleloja. Be de be fiainan'ny olona efa lasa territoiran'ny devoly rehavana malala. Misy zavatra eo amin'ny fiainanao tsy sahanao ntsony na mandalo eo amin'io zavatra eo amin'ny fiainanao io ary efa avelanao fotsiny lavolefony ianao ary ty fahasalamako ty sy efa aza mandalo ntsony aza mety hevitra amin'io fa ohatr'izao. Misy olona efa tsy sahanao elana ny enina ntsony de avelanao sy efa masika de masika ry izy fa avelao izy andeha am'izao e. Tsy ry havana malala. Tsia. Anisan'ny mahatonga ny finonom-poana tafajanona hatramin'izao de fangalan'ny demonia ny territoirany de tsy mandevina alakamisy ntsony ny olona, misy koa tsy mandevina talata. Ndraisin'ny demonia aza mandalo etsony de tsy nandalo etsony. Zao ry havana malala, ianao nomboka androany ampianarina ianao tsy hanome territoiran'ny devoly eo amin'ny fiainanao. Io devoly atahoranao hatramin'izay misy olona be de be olona matahotra devoly be de be na olona mpivavaka azy. Tsaroako misy raharam-piamanompon'Andriamanitra taminay rehefa mivory eo misy fotoana ohatra hoe mifady anina hanao délivrance ohatrany de mifampizara ny olona de misy karazan'olona samy manana ny olany. Misy manana olana ara-tokantrano mety tsy voatery délivrance ny ilain'iny olona iny. Zay koa zany ny atsika tsy hoe isaky misy zavatra de délivrena fa misy devoly. Tsy voatery isy devoly. Mikorotana ny tokantranonao de resaka aloha ny atao. Ina ny source an'le fikorontanany. Indrindra tsika délivrentsika le lehilahy hoe misy devoly nefa ny ianao raha namatoa ohatra mety tena tsy karakarainao mihitsy kosa ny tokantrano. Ozany hoe lozany hoe mivavaka. Mivavaka daholo tsika fa karakarao aloha ny ao Jerosalema e. Maika be tsika. Hoaiza ianao sa tsy maintsy manao asan'Andriamanitra andeha tory tena ry zay andeha hanao délivrance ary ianao de ny trano avelanao eo de tezitra ny vadinao de miady nareo de mitantara am'izay hoe zay miady fa de ozy ny olona andao délivrena vadinao vadinao ary tsy naninona ianao kosa tsy nikarakara tao an-tanàna ka olombelona de misy zany olana ara-tokantrano, misy ankizy anala fanadina tsy voatery devoly de misy le olona tena misy ozina de tapahana ozina fa misy koa olona tena tena tonga de tena démoniaque re misy fa le rahalahy zay izy rehefa raikitra ny fizarana any izy tsy samy délivrer tsy samy manao délivrance ny antony de zao matahotra izy anaovany devoly contre attaque fomba ny devoly zany fa atsika mpanao belote taloha de malala rehefa tsaratsara vato ianao zay de miannoncer couleur ny adversaire anao de io zany hoe contre satria manino matoky tena ianao fa raha mbola matoky tena noho ianao ndray ino le de miteny na ny namany sur contre. Alleluia izy amin'ny mahay belote ato zay mpanao belote be mihitsy taloha. Halleluja. Ianao andreo ny ampianarina tsy atahotra devoly zany ohatra ny alika gasy hitanao azao maly teny ambony tanàna misy alika be mihitsy mitondra alika le olona leo akaiko donadona mitongotra eo ny vavan'le alika de sotry tsy mety fa alika mafonja be tonga de io tsy mamono raha tsara fanahy io izy tsy matoky an'izany aho any an-tsaiko any. Ny alika sasany misy an'le alika za tsy de mpahay alika fa misy an'le alika ireny tsy miteny izy fa izy to de mihinana fa ny alika gasy mitodika fotsiny anao de maka ohatra miondrika makavady
to de efa mikikika evereve voadaka izy de ikikik lasa izy mitsoka izy tsisy naninona kory ampianariko anao androany a ny devolinka ohatra ny alika gasy tena marina izy ny teko aloha zany ianao mbola tsy hainao mbola tsy tafampitany aminao ny herin'andriamanitra ohatrany ahoana zany herin'andriamanitra de matahotra sy mangofotra eo anoloan'ny demonitsika nareo fa tsy zay tsy matahotra andrentsony androany ianao tena tiako isokatra ny sainao fa retolo reto a navelany to de navelany ny hevitra hitany sisa de ny miteny amin'ny olona aza mankiotsony aza mankiotsony aza mandalo eny fefanazy eny de mahita olona tsika voafatotra ny demonia de zao tentsika efa soky zao rehefa zananina tsao mahita zavatra eo amin'ny fiainatsika tsy de efa milavo lefontsika sy efa zay reny lahatra fa misy olona manaiky hotaizana retina mandrapahafatana sy endrefa efa zay reny izy fa te zay fahasoavana zay sitrapon'andriamanitra iza ny tenanao fa sitrapon'andriamanitra anao marary mandrapahafatanao fa manina misy olona tena manaiky hotaizana retina manaiky ho velomin'ny fanafody matory ianao mihina-panafody voafo ianao mihina-panafody mba hahafahanao miarika ny herinandro de izy ianao hoe sitrapon'andriamanitra zany tsy sitrapon'andriamanitra zany fa ianao namelana nomena ho territoiran'ilay demonia ny fiainanao ny fiainam-pahasalamanao de izy ianao hoe tsy efa zay zany tsy efa zay zany androany ianao a ampianarina fa io raha ny herin'ny tena tsika de resy be tsika 0 raha ny herin'ny tenanao ny adivanao ny demonia de 0 na ampiasainao ny gadra vy na gadra varahana ninonninona ampiasainao na ny sandronao na ny nofinao ninonninona resy foana ianao 0 ary ny faranao de mamela anazy hoe sy territoiranareo aza mandeha daholo fa tsy fa zao a eo amin'ny ery am're fasany aza makeny fa maninona handry zareo reny aza makeny de milefitra fotsika de zareo mipetraka eo anaity tsy riavana androany ampianarina anao fa ny mpanjakatsika anazy zao rehetrarehetra zao ananany fa efa marina fa natotona reto ny devoly fa ianao ry adama seva asa tanan'andriamanitra de ianao mila tsy mametraka ny devoly anina territoire eo amin'ny fiainanao zany ahoana ny aneky ianao iny ampanafody mandrapahafato a taizana retina mandrapahafato ianao afaka sitrana androany teneninanao tsy ny amin'ny covid sy ny variant ihany fa tena teneniko anao nareo rehetra taizana retin'ireo mihinana fanafody mandrapahafaty reo za androany mitenenareo azonareo ajanony reny ary tsy matinareo tainareo isanabavy teto amitsika teto taloha tokony iny ampanafody mandra-pahafaty ny ary tokony efa maty sy riavana mifanina tamin'i jesosy izy halleloia naseho antsika teto tam'zany ny sariny efa misy appareil be de be izy any anatiny any miara-miaina aminazy eny fa nanana courage zany anabavy zany nanana finoana najanony ny fanafody ka izy maty velona izy tahin'andriamanitra izy halleloia satria nisy fotoana velatsika hoan'ireo demoniaka io territoire io de tsy sahatsika kitiany izy de be de be ny olona manambitamby devoly sa manohatra devoly ary zao foana ny teko anareo ha aleo fahavalon'ny devoly tena tsy tiany devoly maizina mihitsy toy zay naman'ny devoly misy olona manombo sa ataony lambolambony reny refa tsy sa manao ninina ny devoly ny fanajan'ny olona zany dadarabe zany rempitazona toandre takany ahoana takany ahoana faniratsiran'ny olona mpanompon'andriamanitra fa ny olona rehefa manompo an'ireny dadarabe sy mpandatsabaratra reny matahotra mafy mihitsy eny dadilao io mbailala tompoko manareo amin'ny trano ry mpandatsabaratra mbailala tompoko salamatolo fa matahotra sao de latsahan'olona varatra de mandeha eny antseny zany dadarabe de efa matahotra fa reny pasipasitera sy mpanomponompon'andriamanitra reny atao mena vavaraty sy ny sisiny satria reny tsy maninona ane
mandra-patonga amin'ny fotoana anankiray hitoriana aminao fa nampatahotra taloha fa misy sambo kely miala avy any. Halleloia. Ka teo de zao zay ny zavatra nitranga teo amatoana ny elabe. De neken'ny fiarahamonina zay, de nekenao zay, de misy zavatra efa napetraka reo mihitsy ao tokantrano de nekenareo, neken'ny sainareo. Tena menareo toerana de tsy nikitikitianareo ntsony le zavanampahory anareo, matahotra nareo hikitika an'io. Fa zavatra nafinaritra teo de zao eny ambonin'ny ranomasina eny efa misy lakana mandeha. Halleloia. I zavatra hitranga satria anatin'io sambo kely io misy lehilahy anankiray, lehilahy anankiray izy ndray de zao rehetrarehetra zao matahotra azy daholo, manaiky azy daholo, ambony noho ny ambony, mena ambony ny mena, mahery noho ny mahery, mpanjaka ny mpanjaka ary tompony tompo Jesosy Kristy avy any Nazareta ny anarany, izay toriko aminao eto isanandro isanandro. Raha misokatra ny vavako de ho an'io lehilahy io, mihetsika ny tanako de ho anazy, mikitika ny telefonina de ho anazy, ny antom-pisiko ny antom-piainako ny teneniko anao isanandro tsy mitsahatra eto de ho an'io lehilahy io, momba an'io lehilahy io, ary mahatonga ny fiainako tsy misy mifefe ny fiainako de noho io lehilahy io. Halleloia. Ka ianao androany mbola betsaka aminareo mbola voafefe, mbola betsaka aminareo ry havana mbola voafatotra, de androany toriana aminao fa misy zanak'ondrin'Andriamanitra velona nidina teto, niaina 3 taona sy tapany teto. Halleloia. Amen. Mba hanafaka androaka ny asan'ny demony eo amin'ny fiainantsika rehetrarehetra reto. Ianao tokony ahery ianao, ny fiainanao io tokony tena fiainana hafa io, fa io fiainanao io tsy mbola fiainana. Ianao mataotao dava, ianao mbola tena andevon'izao atahotra rehetrarehetra sy fanahina rehetrarehetra tsy mampitahotra anao ny fiainanao, mbola tsy tena izy io. Tsy mety manam-piadanana, tsy mety mihira mihitsy ianao sambatra azy sao mihira andreny ianao fa ambava fotsiny. Sambatra Jesosy raha miaraka onary le anao fa ny lalana sambatra ahoana re zany le anako ao amin'ny fotoana irananao tsara n'izany sambatra Jesosy raha miaraka aminao. Halleloia. Zao ny zavatra nitranga venany amin'le marika tsika, marika 5. Io zany tonga de mampatahotra ny olona mangovitra, vao resahana fotsiny ny olona de mangovitra. Le demoniaka re asa miresadresaka an'izany tsy efa nameno ny anarany ary demoni zany de miovitrovitra eo anoloan'izany daholo ny olona rehetra, de matahotra de farao be mihitsy zany ho an'ny olona. De tena androany. Halleloia. Misy ranomasina tsy lavitra anao, eo amin'io ranomasina io amin'izao fotoana iainantsika zao, iny misy sambo kely hitanao manomboka manantona. Ao anatin'iny sambo kely iny ny famonjenanao ry Gerasena. Ao anatin'iny sambo kely misy lehilahy anankiray mahery famonjenanao, ripon'ny Gerasena. De ny olona rehetrarehetra izay mbola voafatotra, izay mbola lain'ny devoly ny fari-piainany, izay mbola nanaova amin'ny devoly, namarita amin'ny devoly faritra eo amin'ny fiainany, izay ihany devoly de mitodika aminareo rehetrarehetra izay marary amin'izao fotoana izao. Ianao rehetra izay marary voafatotry ny aretina na io aretina mandingan'io na aretina nitaizanareo hatramin'izay, voafatotry ny fanitrana sy ny oziny isan-karazany, fatotry ny tahotra, tsy afaka mandroso, tsy afaka manao ninninna fa de fanahina, tahotra tebotebo, orohoro isanandro. Androany mitodika aminareo, ianareo reny atao hoe pon'ny Gerasena. Ary ianareo reny atao hoe pon'ny Gerasena de zao.
namela ianareo alleloia tsy hoe alleloia moa zany namela ianareo a fitoerana ho an'ny devoly ary tsy sahanareo tsy ny mikitika azy matahotra nareo anefa mitenanareo androany raha mitodika ny masonareo any amin'ny sambokely mitopatopa alleloia amin'ny alalan'ity fandaran'ity iny misy sambokely manomboka mitopatopa ry havana malala alleloia manomboka manatona n'lay tanàna de lay tanàna voafatotra lay tanàna voafe lay tanàna fahitany demonia hoe anaty de tsy mety votona tenin'andriamanitra mihitsy ianao hatram'izay satria ianao vo anomboka iany tenin'andriamanitra de efa ampitahorin'ny demonia ianao korotany ny programanao korotany ny fiainanao fandroany mila mifantoka anao tsy mifantoka any am'ilay fasana eo am'ilay misy fasana toerana zay voafe sy iainan'ilay demoniaka ntsony ianao aza mijery any anao fa mampatahotra any aza mijery any anao fa makivy anao any io fahasalamanao fiainanao toe-bolanao fiainatokatranonao sy ny sisa sy ny sisa izay efa anjakan'ny demonia feheziny tsy mety mandroso sahanao aletsony aza mitodika anytsony ianao androany ianao a hitodika ianao halleloia hitodika ianao fa iny misy sambokely miaika manomboka manatona anao zavatra mahafinaritra atsika maky ten'andriamanitra tsika raha hitako ato le ten'andriamanitra zao le izy zany averiko kely teny a le marika teo a fa mitera teo amin'ny fasana izy ary tsy nisy olona nahafatotra azy intsony na de tamigatra azy zany hoe tsisy intsony hafanenina ny olona fa efa nataony nafato matetika tamigadra na ny tena na ny tanana ny tongony nefa nigadra tamin'ny tanana ny tapany ary nigadra tamin'ny tongony ny torotorony ka tsy nisy olona nahafolaka azy intsony tsisy nahafolaka tsy voafolaka tsy voafeny toetra raha tsy voafolaka zay nga mandinitovy zeny iny am'izay nisy sambokely tonga tsy taitra tsy kalma fotsiny tsy taitra tsy maika kanefa tsy tara ozy zay rehefa nanao skoto taloha iny ny sambokely halleloia orgerasena iny nge famonjenanao e sao de mba zao fandaran'izao ary sao de mba le jesosy toriny eto am'ty fandarany ty ary famonjenanao io e firy taona ianao zao no nametraka ny territoire io ozy ny devony anaty fiainanao ty ananareo menakavy firy taona sao de mba zao fandaran'izao no anatin'ity laka kely ity misy jesosy sy voaka halleloia eny ambavana eny ito tsy anatin'ny tokatranonao de anomboka nitsaka eo amin'io fiainanao io ry gerasena gerasena de ny fiainanao ary ianao de poninao gerasena ary eo amin'io gerasena io ny misy an'ilay fasana ary eo amin'io fasana io misy ny demonia fa jesosy mbola tsy eo mbola any alavitra izy fa manomboka mandeha ny ambony-dranomasina izy iny tonga am'izay ny laka kely mipetera misy lehilahy tena manana maizy azy ao ary lazany ten'andriamanitra ary mandrakariva nandro na alina nitoetra jery de nitoetra teny amin'ny fasana sy teny atendrombohatra izy ka nananana sady nitetitena tamin'ny vato feno azy na teny amin'ny fasana teny atendrombohatra tsisy fiainana atao gerasena fa matahotra ny olona anao zavatra ko nitendrombohatra efa nazy ary io de ampitombony ny territoirany ao fasana de ny atendrombohatra de ho alainy koa ny sasany sisa de nefa rany tsisy ninona hoanao tsondry de farany mamony teny farany lasa daly fatany farany mamoy fo fa zao jesosy mahalala ny fotoana tongavany eo ary ny programany jesosy eto tany ravana vita programa daholy tsisy kisendrasendra
ianao tonga eto io izao fandaran'izao miditra ao tokantranonao tsy kisendrasendra fa ianao no nofidiny Jesosy ho gerasena idina ny tongony androany. Ny fanontany napetrako aminao dia zao ho sokafanao veniporo andraisanao le sambo idiran'ilay mahery. Andiny ny fahenina fa noho ny nahitan'i Jesosy teny alavitra izy dia niazakazaka nikohaka teo an'ireny voninidina zao no tena marina amin'io io araka itsika ny Matio vo ny tena mara ary noho ny tonga teny ampita teo amin'ny tanin'ny Gadarena izy dia anankiray ihany reo dia mifany taminy demoniaka roa lahy vo nitotona tonga Jesosy zany vo nanitsaka ny faritany Gerasena io tongotra fotsiny tonga dia ren'le demoniaka any amin'ny fasana io tsisy hoe bipeo izy hoe misy mibiby izy hoe iny Jesosy na misy message na WhatsApp na messenger na tonga hoe iny fa tonga Jesosy tonga dia nisy fahatsapana reny. Halleloia. Tonga dia nisy fahatsapana niditra ny tongotra zoko nanitsaka teo Gerasena ny tongotra Jesosy tany amin'ny toerana nisy azy tany tsy nila natsona tsy nila nentina tamin'ny rojo vy tsy nila nanaovana antsoantso tamin'ny megafona allo mahembe i demoniaka tonga Jesosy fa mivoangy tsy mila an'izany tsy mila tsony reny fa vo niditra teo ny tongotra zao dia tsapany hoe tonga eto ilay mahery. Halleloia. Tonga eto grand tonga eto le lehibe. Halleloia. dia tahaka ny fanao amin'ny olona lehibe tahaka ny fanao amin'ny ambony dia tsy maintsy miondrika ary izy tsy niondrika niazakazaka to dia naniny niazakazaka izy dia nikohaka teo anatrehany tsy niazakazaka dia hamono fa niazakazaka. Halleloia. to dia nakeo tongotra Jesosy sady niazakazaka izy nikohaka teo anatrehany sady niazo tamin'ny feo mahery hoe mofa ninona kory zasanao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindro. Ny olona rehetra teo tsisy nafantatra hoe Jesosy zanak'izy fa io lehilahy demoniaka io to dia nafantatra satria le demoni tao anatiny mahafantatra tsara ny Jesosy tahaka ny posiny fantany io fantany hatramin'ny rainy io fa le avo indrindra no dadany io fantany satria teo akaikin'izy taloha no natsipiridina tetỳ tany fantany ny herin'Andriamanitra fantany Jesosy tsy nila nanao démonstration de force Jesosy nandeha nidina teo fotsiny tsy hoe nanao fahagagana Jesosy dia nanao tanisa dia nanao zavatra be dehibe dia maka antsy dia atsatoka eto dia avoaka aty dia tsy nila nanao démonstration tsisy démonstration mila nataony Jesosy ny herin'i Jesosy tsy mila démontrena intsony. Halleloia. Jesosy tsy mila mampiseho hery zany intsony ny heriny efa fantany demoni fantany tsy lela fijoroana vavolombelona te azany dia demoni avinge ny za zany dia hijoro volombelona aminao fa Jesosy io nanasitrana anao mahery io Jesosy io tsy nila fijoroana vavolombelona tsy nila afisy tsy nila ninina fa fantany ohatry ny posiny io fantany ny fanatrehany vo niditra teo Gerasena dia fa mahatsika azy zalahy fa ahoana ka tsika tsy mampatahotra be io tsy mampatahotra totsika fa tonga eto Jesosy raha roa laza io te tsy maintsy samby izy tonga dia mena maso tonga dia zay olona fona re zay ry demoniaka fa dia azafatra disy lalana koa dia nandalo teto amin'ny fasana fa moana reto fa dia zay fa veloma fa aza dia manao fa vo tonga Jesosy niazakazaka tonga dia fona Jesosy fona fa mifaninona kory moa zasy ianao ry tsy zanakiny avo indrindro
aka ny olona zany reto mifankalala fantatry reo jesosy fantatry ny devoly a jesosy mahatonga ny devoly miezaka mahatonga anao tsy fanena aminy misy olo leto tsindry mandeha nisy azay olo zay marary andobe alohan'ny fandaratsika tia atory mavetsatra be maso de tapitra nefa le fandarana de tsy tia atory tsony satria sakanany le devoly fotsiny tsy fanena am' jesosy ianao sakanany tapenany tsy ho fantany tsy ho fantatrao izy fizy mahafantatra tsara fa raha jesosy ny tonga amin'ny fianao de tafity ianao ny devoly malala fa raha ianao io mandray an' jesosy de very asa izy ry avana zany mahatonga ny devoly maneringely anao isan'andro omeny amin'ny fotoanany fandarana mihitsy sy misy zavatra mahaliana be ao amin'ny facebook ao de iny ianao fa sady te hijery fandarana ihany alao mijery an'ity de miditra kely tsindraindray ray tena ataony efa hira sa mbola inona torotena sa inona ay aonako ty politika ty fantany fa raha ianao io mandray an' jesosy de zay vitany aminy tsy minamana tsonynareo ary tsy misy asa tsony izy ianao mbola misalasala am'izany fa midevoly mahafantatra ny olona no misalasala amin'ny herin'andriamanitra fa midevoly mahafantatra ny herin'andriamanitra androanao tsy tokony salasala tonga de nangofotra tonga de mifondra tsy aza ampitsaliana tsy ampiako amin'andriamanitra anao aza mampitsaly a sa mo aza ampitsaliany gaga ny olona ravana io le nampijaly ny olona hatram'izay hitanao ravana io devoly mampijaly anao amin'ny fiainanao io raha jesosy ny ampidirinao raisinao an-tanandroa de ataonao miditra eo amin'ny faritaninao jesosy de zao ny teniko anao eo no eo iandry de milefitra eo anatrehan' jesosy ny fahavalo ary tonga de afaky ianao mahavariana mahita olona anaty olona tsy mety mandray an' jesosy ory gerasena ianareo rehetrarehetra ireo gerasena miaina anaty fiainana voaozina tsy fiainana mahafinaritra ory gerasena isany eo ampidiry jesosy eo fiainanao fa ho hitanao zany fahavalonao io devoly tonga de mekoaka eo alohan'ny tomponao de andao ny fiainanao de iova ny fiainanao ho sitrana ny aretinao ho afaka ny trosanao tapaka ny ozina amin'ny fiainanao halleloia halleloia tonga de niangavy de nresahan' jesosy kely izy zao tenen' jesosy ingavy tena asa mpitsaliana moa zay mifona moe andininy pasivy andiny favalo de izy jesosy mivoa am'ty laty a fana maloto mivoa tenitsira fotsiny mivoa de nahantanay jesosy izy moa ny anaranao ary izy namalo hoe legiona ny anarako satria maro zay legiona be debe zany de ny fona mafy taminy izy mba tsy roana iala tam'izany tany zany zany hoe zao zany nasen' jesosy ny ala atao amin'ny lehilahy izy a de ny ala fa le lehilahy no ny elany fa le tany tsy fo ny elany any hoe mbola tea norom-ponenanao ihany izy ary zany no mahatonga antsika miteny ny famonjena ry avana de tena individuel ny famonjena de isam-batan'olona tsy marina zany hoe voavonjy ny tanàna misy anao de voavonjy dao ny olonao tsy marina zany mivavaky tsika ho an'ny firenena ikena fa za tena teneniko anao a reny mivavaka ataotsika ho an'ny firenena reny de misy olona tsongatsongain'andriamanitra vonjeny eo anatin'ireny fa tsy possible hoe zany hoe hitondra mavaka firenentsika de ny firenena ray manontolo de tahin'andriamanitra nefa ao anatin'ireo firenena ray manontolo mbola misy mpanompo sampy misy mpiteniteny foana misy mpijangajanga misy mpanaonao foana misy mpanompo devoly mihitsy ahoana ny tahin'andriamanitra firenena anankiray zany tsy possible zany raha tsy ny firenena ray taka ny tany an'inive mihitsy manomboka any amin'ny mpanjaka katrany amin'ny ankizy madinika nanompo an'andriamanitra fa eto de fantatritsika fa raha
niala tao amin'ny lehilahy le devoly a de mba nengava izy mba hijanony eo am'le tanàna ihany zany hoe lehilahy afaka fa ao tanàna mbolo fehzy tanàna mbolo fehzy za de teny amintsika androany isam-batan'olona rehefa namakany an-danitra tsy possible zany fiangonana anankiray de noho ny amin'ny anaran'le fiangonana ohatra na noho ny amin'ny anaran'ny fikambanana za mieritreritra hoe fikambanana andramoka izao tsika ho an'ny an-danitra de hoe tapifety daholo tsika de ho an'ny an-danitra daholo tsia tsy rairay za miady ho an'ny tenako mampiona miady ho an'ny tenany maharizao miady amin'ny tenany miady ho an'ny tenany sandra lalaina mama mivaly tiana nambinitso ame manamtso miady ho an'ny tenany fa tsy hoe iama mivavaka ohatra de izy menakafo to de lasa ny an-danitra daholo ataoko amaininy zany fa raha misy havany ama sanatria tsy mivavaka tsy manao zay mahafinaritra androany de iama lasa ny an-danitra fa ny havany ohatra sanatria zany a fa tsy hoe sao de malelo am'zany iama hoe iama fa anarina sy ndritako eto de ataoko eny ana mihitsy ny ary zahako mihitsy zany teneko zany ohatra teny izy efa izany lo efa niara tamin'relona lehilahy loha zany efa nitahin'andriamanitra efa afaka fizy ny teny mba tsy ala am'zany tany zany andiny fa raiky amby folo ary eto de misy zavatra hojerentsika koa ty andiny fa raiky amby folo ary nisy kisoa maro andihany ray nandrasana tena akaiky ny tendrombohatra nisy kisoa maro mariana fa ny kisoa de tsy fihinana kany amin'ny vity kosa any tsika de mahita fa tsy fihinana mandalo any amin'ny isaia ihany tsika ary tsika tonga ty marky tsika jesosy mihitsy ny eo misy biby maro fa kisoa ny hita teo fa zao amy jesosy ny kisoa de tsy miova ihany ny tenin'andriamanitra tena mafisiny jesosy fa biby maloto aza mikasika na de ny fatiny akory azy de nisy kisoa maromaro teo izy de zao koa zavatra nahavariny totodika le devoly sao are de izany nitady hevitra satria tsy te hiala de nahita izy a ny fona tamin'izy de niteny hoe alefaso zay mba ao anatin'ny kisoa mba hiditra any aminy hitanao a ny devoly a araka teo hitanao de ty toerana maloto izy tsy toetra eo amin'ny alitara misy fahadiovan'zany mihitsy tsy tiany zany tsy mety amina fa iny amin'ny maloto ny olona rehefa manompo devoly rehefa le tonga am'le grady ambony be de na ny zavatra fihinany ary zavatra maloton'olombelona io no hoaniny ino efa nahitanareo fijonova volombelona na olona satanista reny taloha rehefa niova fo fa mitantara zareo a fa tena io sanamialatsiny tena maloton'olombelona io mihitsy nefa ataony zareo sakafo zavatra maloto miaina amin'ny zavatra maloto ty zavatra maloto fisainana maloto de inona koa ny zavatra ny fidiny teto biby maloto tsy ny te mihitsy hoe mba misy ondry tsy andrefatrano atsy hitadonika zavatra misy ao gadaray eo giaseny misy ondry ao misy osy ao misy akoho ao misy vorotsiloza ao fa nisy kisoko tao de rehefa nitodika izy de nisy kisoa nalasana tery akaiky ny tendrovohatra de ny fona tamin'izy ka nyteny hoe alefaso eo anatin'ny kisoa mba hiditra ao aminy hitanao fatany toerana hidirany ary ny tena mahavariana andiny fa tena amby folo de nekeny jesosy nekeny jesosy satria zao toerana tokony isy azy mihitsy zany raha toerana tsy tokony isy azy jesosy tsy baiko ny devoly fa jesosy mahita hoe nanamarina any fa any anaty maloto any ny kisoa ry havana biby maloto a beben'olona tena ka io renina tao anatin'ireny nisy fa reny le efa maty reny kisoa reny eny efa maty reny kisoa reny ko manera anao fa efa maty jesosy mato anao nefa jesosy efa maty tam'zany nefa anao mino fa ny rahan jesosy nasaka teo aiza zao le rahan jesosy aiza ka anao zao mbola misy hoe rahan jesosy tena hitanao maso mihitsy io fa mitete fa tsika mino fa jesosy nandaraka ny rahany teo mbony azo fijaliana ho atsika ko raha lefa tany anaty kisoa ve ravana ny fanamaroto tam'zany de ahoana zany sa rehefa am'zany any izy ny hoe tamy efa lasa tany zany de fa anareo mila mandinika fa na fa maloto biby maloto ary tena mahavery ny finanana henakisoa ry havana malala ary olona mpinana an'zany zao miteny anao zao taloha mpinana be an'zany a taloha zao mitory aminao zao fa tsy hoe tsy nihina zany hatramin'izay nenao de nekeny jesosy
ary rehefa namaloto rehefa nivoaka de niditra atao anatin'ny kisoa nahazo aina tsara izy tao ary reo kisoa andiandreo de vo niditra atao anatiny koa zany ny olona misy devolo tsy tonga raha tsy andrava sy andringana sy amono de vo niditra teo kisoa ny lamima tsara nitrongotrony zavatra teo milamima tsara vo niditra atao de nitratrevatreva hitanao mitratrevatreva de inona fa tsoatran'le olona le nisy anazy teo nitratrevatreva teo amin'ny fasana de rehefa niditra atao niditra atao anatin'ny kisoa ary tonga de nitratrevatreva le kisoa rehetrretra de tany amin'ny antsana tany amin'ny ranomasina tokony 4 arivo nisany de maty tanaty ranomasina 4 arivo fantany apetrako aminao faty antoko zany satombarotra faty antoko zany raha kisoa 4 arivo zany firy zao ny ohatriny vidina kisoa ray ary fantatry jesosy fa faty antoko zany nefa jesosy tsy mamono antoka amina zavatra tsara jesosy ray avana tsy ombona rehefa ntaona ondry fa jesosy mahafantatra zavatra maloto zany napotika ary tsy maninona asakasaky zay te io biby maloto asakasaky zay te hitahiry maloto fa tsy olana amin'andriamanitra manapotika zavatra maloto ary zany mahatonga antsika raha misy olona eto miaina ka raha mapakita tamin'ny devoly ianao de manankarembe ianao fa te hanomboka hivavaka am'izay ianao de za te hiteny aminao fa tsy maintsy hopitehan'andriamanitra aloha reo arenanao reo tsy maintsy fongorin'andriamanitra aloha reo arenanao reo satria andriamanitra tsy tia mitaingina eo amboniny zavatra maloto satria zavatra azo avy amin'ny devoly de maloto alleloia de mipitehan' jesosy tsy mpamono antoka fa jesosy mahafantatra mitoerana tokony isy ny devoly ary de potika reza maty ary ny mpiandry azy nandositra ka nilaza tao tanàna azy tany an-tsaha de nandeha ny olona mba hizaha izany zavatra zany ary toa teo am' jesosy izy ka nahita le demoniaka izay nisy legioma indro efa mipetraka ny tafy lamba tsara izy sady ary saina ka raiky tahotra taitra be ny olona le olona tratrevatreva be tesiliana iny milamima be tonga ny olona mbola nahita mbola taitra izy efa salama daholo nareo avao salama hoana salama tompoko tahiny tompo za ihany ty halleloia tolo loatra le tafy lamba tsy nitanjatanjaka koa izy nefa lehilahy fa mitafy lamba halleloia petraka ny tafy lamba misarona tsara tsy nanao sorta rovotra pataloha rovotra raha vehivavy tsy nanao mini jupe tsy nanao je m'en fous efa ny tafy lamba endry tsara halleloia petraka ny tafy lamba sady ary saina tsara de raiky tahotra ny olona ary zay efa nita fa de nilazalaza tamin'ny olona zay natao tam'le demoniaka sy ny amy kisoa zao zavatra nitranga teto nitantara ny olona ny amin'ny demoniaka io tena olona tena mamono mihitsy hita aloha tena ohatry zao fa tena asitrany jesosy io tena alleloia fa le kisoa kongery reto tena potika daholo tantarain'ny olona ny am'le demoniaka sy ny amy kisoa fa teo am'le kisoa am'izay ny olona tena de maty le kisoa hitanao to de nisitina ansainy olona ny amy kisoa teo eo ihany le lehilahy sitrana fa tonga de tany to de chiffre nitany potika le kisoa 4 arivo tsy haiko ohatrinona ny kisoa ray izy mafantatra vidina kisoa ray tsy fantatra de ataontsika hoe 500 000 1 million ohatra de atombo 4 arivo zany vola zany tantarany olona le temoniako de le kisoa koa tonga de latro le kisoa be to de chiffre nitany olona teo de zao ny toyany ampalahelo andiny fafito amby vola ary fona tamin'i jesosy ny olona mba hiala amin'ny taniny fantany apetrako aminao de zao raha ohatra ve olona nitondra fahasoavana teo amin'le tanàna nanala natonga le olona sitrana tokony roahana eo ve de zao izitsika tsy ny valiny tsy tokony roahana tokony asena manao sitrana olona hafa azy any tena marina de zao tsy olana tamin'ny olona io lehilahy io la demoniaka fa izy mbola nanana kisoa mbola nanana valeur ary zay ny vato misakana ho an'ny olona mimpimola an'andriamanitra am'izao fotoana zao alohan'ny olona jesosy tsy miditra toy zay ny kisoa potika tsy raha iny olona hoe biby maloto io fa neny olona chiffre ny ao an-tsainy raha amidy iny zao ohatra zao ary zay daholo ny akabetsahan'ny olona te ho sitrana fa tsy te hafohy valeur zany efa teteny aminao ry havana malala
efatra tapitrisa ondra 100 kilo za de teny aminao betsaka ny valeur mila fotsika amin'ny fotoantsika mandray an' jesosy petera veravana ivetrao fa tsy namoy valeur ohatrinona isan'andro ny vola miditra amin'ny petera ny mahampanjono azy fa efa nahazo an' jesosy izy de nametraka ny arato raha misy tanaraka azy jesosy saoka izy andany tenany de tonga ny azo fijariana de anaraka ary tsy tantin'ny olona zany alohan'ny olona misy demoniaka ihany tompony tanany eo aminy fa manana kisoa izy miaina anaty maloto fa misy valeur alohan'ny olona miaraka amin'ny vadin'olona ihany satria ny mamelona anazy na de fantana azy fa tsy sitrapon'andriamanitra de alohan'i jesosy miroahana moramora zany mihitsy jesosy satria ny asan'le olona mbola asa feny kolikoly de alohan'i jesosy mandeha fa sopotika ny finanany efa nitantaraina ny amin'ny kisoa za de teny amintsika androany inona ny safidinao androany ny aloha ny safidiko de jesosy ekeko fa tamin'ny fotoana nandraisako an' jesosy nanapahako hevitra hiala amin'ny zava-maloto rehetrarehetra tsy ny kisoa ihany fa ny fisotroana ny fijangatsangana ny lainga maro isan-karazany fitondratena maloto sy ny sisa tsy mora ny ala tamin'ireny ary betsaka ny zavatra niarana foy tamin'ireny saingy zao ry havana manana ity lehilahy ty ny olona ny teny an-dalana mandeha jesosy fa ty lehilahy ty 9 rehefa iondrana teo an-tsambo kely jesosy de nangataka tamin'ilay demoniaka mba hanaraka azy mariny azy alao za jesosy iaraka aminao fa reto olonreto nge jesosy tena mbola tsy miova mihitsy nge jesosy za jesosy iaraka aminao fa tsy navelan'i jesosy izy tsy navelan'i jesosy izy satria zao nefa tsy navelan'i jesosy izy fa hoy izy taminy mody ihany ny atraminao hoany amin'ny havanao ka lazao aminy zavatra rehetra zay lehibe natao amin'ny tompo taminao sy namindrany fo taminao zay le fijona vavolombelona zay le tsika lasa mitoriteny reo ankizy rehetra hitanao mitoriteny reo de teo agerasena daholo reo pony ny gerasena sy voafaritra daholo reo ankizy eo am'izay maresy reo fa zao indro izy maninona mitory amintsika ndreto zay mivady mitory aminareo alleloia mbola tsy maty zay saritrin'andriamanitra keravana voaniova fotsika de maty daholo tadidio zay teniko zay tombon'andriamanitra ny fahafatesan'ny olony masina ka raha tsika le vo miova fo iny ny tian'andriamanitra amitsika to de maty miala eto tany de am'zay to de any an-dano so de miova am'zao de vean-daniny ndray fa saingy tsy navelany ozy andana rato dana mampionina ndana toriny teny ndana tenenao amin'ny olona ny zavatra natoko taminareo fa mety mba hampaherin'ny olona ihany koa zany androany amin'ny teny aminao ry gerasena pony ny gerasena de lasa izy de nandesika nitory tany dekapolisy izay zavatra lehibe alleloia izay efa nataon'i jesosy taminy ka de gaga ny olona rehetra androany te teny aminao hositrana ianao amainina za mino fa tena hositrana ianao mifanontaniana apetraka aminao de zao vonina avy anao irahana ho any dekapolisy ireo tanàna folo natambatra ma misy tanàna anakifolo ma tsy natambatra to dekapolisy ireo de nanambatra nery mba ahafahany miady amin'ny fahavalo tanàna folo natambatra reo tanàna dekapolisy io mazavenanao zany aoriny fa zao vonina avy anao io andeha ho any dekapolisy itory zara zay nataon'andriamanitra taminao avy fotoana ianao io voafatotra ianao androany fa raha androany anao miteny de jesosy za tena milanao ny fiainako milanao tonga avy amin'ny fiainako afao fa zao jesosy na tsy eto afaky reto tanàny reto ny olona tsy ny olona rehetra ny afoy an'izao tontolo zao rehana sarotra foy izao tontolo zao io fa ianao rehefa ianao aloha novonjena miala andao hiala de andao anaikirahan'i jesosy atao vavombelona ianao io ilain'andriamanitra tsy maty zany ianao na misy olona efa mieritrerity nofaty tsy maty zany ianao ataovy aingana zay atonganao olona ilain'andriamanitra irahana ho any dekapolisy ianao fa tsy hofaty akory isika rehetrarehetra reto andehtsika rehefa voavonjy de andao any dekapolisy fa miandry atsika ny asan'andriamanitra miandry atsika jesosy mijoroa vavolombelona mitory tenin'andriamanitra fa zany ny antony anasitranana de ho tahin'andriamanitra re tsika rehetrarehetra ripony migerasena fa fotoana tokony hafaka anao zao fotoana tokony hanafahana ny fiainao ty androany ty efa afaky tsika aorinantiry ty teny fotsika jesosy raisiko ianao za milanao halleloia amen fa afaky tsika aorinan'zany io zany
tena mila anao a jesosy a iza daholo reo mila an jesosy reo Alléluia. Soratsika n'Andriamanitra izany iry zany a miaraka amiketo moa ny tompon'ny hira. Alléluia. De tahin'Andriamanitra ary a mampionina tahin'Andriamanitra isika tsirairay avy a amin'izao fotoana izao a de hanomboka avy hatramin'ny fotoana ary isika amin'ny fitondranam-bavaka de minana mampionina aloha ary a ny fitenenana. Dia faly miaravatsika rehetrarehetra indray aminaran'i Jesosy androany a dia faly mahita anareo rehetrarehetra tonga eto indray a amin'ny tialaty dia mintsika fa samina hery sy nandray avokoa tao anatin'ny tenin'Andriamanitra izay nizaraina tamintsika androany. Dia sabiva hery a hitondra fandraisanao antsika foana anie izao fandaharana izao indrindra izao fitondranam-bavaka izao dia tena anova ny fiainantsika tanteraka. Misy vaovao kely aloha mialohan'ny vavahantsika rehefa nandinika izany izay mivady a dia ho ataontsika isaky ny alarobia mihitsy izao fandaharana izao ny fitondranam-bavaka anareo. Tsy farana intsony izany ty fandaharana ity fa isaky ny alarobia dia apetrakantsika mihitsy hoe fitondranam-bavaka dia na rehefa tena tapitra tanteraka ary ny aretina dia hoentinam-bavaka daholo a ny zay sujet entinareo eo zany ninnininy tsy voafetra intsony zany zao hoe variant ihany na covid ihany fa ninninina mihitsy zany ka manana olana nareo dia tena entinam-bavaka eto dia afaka miteninareo mampita ny hafatra ny amin'ny namana ny havana sy ny sisa satria dia ho ataontsika isaky ny alarobia ny fitondranam-bavaka eto. Mety misy olona manana olana ohatra hoe tsy mety mahita asa mihitsy ohatra dia entinam-bavaka. Mety misy olona koa mety hoe ny zanaka maditra tokantrano mikorotana na zavatra maro samihafa dia entsika mivavaka fa amin'izay fotoan'izay fotsiny tsy ho tononona eto akory ny anaranareo. Eto zany rehefa amin'izay zavatra izay dia tsy akan'olona anarana satria secret le izy fa kosa entina eto ny sujet de prière nareo dia mintsika fa handray fanovavaka tsika rehetrarehetra ao anatin'izay. Ny tena marina moa zany a mety takatra reo angambany fa miverina averintsika le fotoam-bavaka fitondranam-bavaka antsika tamin'ny 2018 isaky ny alarobia ariva izy iny a dia amin'izao zany a avadikintsika hoe isaky tamin'izay satria mitandrika eto nge mampiona dia mba hitsahatra tanteraka le aretina tsy hoe mandavataontsika eritreritra ny hitondram-bavaka olona voan'ny covid sy ny variant eto foana fa ho averintsika ny fitondranam-bavaka izay nahitantsika vokatra be dia be tamin'ny taona 2018 a
dia zay le isaky ny larobia mihitsy moa tamin'izany fa eto izy akambatsika mivavaka fiambenana tamin'izay tsy mizarazara be le fotoana ny sabata koa motsika ny alina sabotsy alina mbola misy koa ny intercession en direct fa eto aloha tsika dia tena ho atsika publika zay manaraka eto mihitsy izany fitondranam-bavaka izany eny ary dia misaotra antsika rehetrarehetra mbola maharitra eto hatramin'izao anomboka arytsika amin'ny fitondranam-bavaka dia ndao ary hivavaka avy hatrany ary mampionona amin'izao fotoana izao dia anomboka isika amin'ity androany ity eny ary tahaka ny mahazatra dia hivavaka foana aloha tsika satria mbola misy ihany ny marary izay entintsika mivavaka androana dia efa tsy be dehibe intsony azy saorana an'Andriamanitra efa tsy be dehibe intsony ny olona entina mivavaka fa marary satria dia efa tena miavitsy izany no midika fa sitrana daholo zay sitrana daholo ny entina mivavaka ary efa miamiana ihany koa ny ka ny marary dia misaotra an'Andriamanitra tsika amin'izany ary hivavaka ihany koa tsika hifona tahaka ny mahazatra ho an'ny olona izay entina mivavaka indray androany andao tsika ampilefitra ny lohalika tsika eo anatrehan'Andriamanitra mba hanandratra fifonana ho an'izy ireo mba hatonga an'Andriamanitra hamela heloka hatonga an'Andriamanitra tena hijery an'izy ireo tsirairay avy hivavaka tsika amin'izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra lehibe avo indrindra ny anaranao Andriamanitra ary antsoinay mandrakariva eto amin'izao fandaharana izao Jesosy antsoinay ny maraina ny atoandro ny hariva isan'andro isan'andro dia miantso anao eto foana izay Jehovah Andriamanitra manome voninahitra ny anaranao izay ary misaotra anao ny amin'ity fotoanandroany ity Jesosy misaotra fa tena tsapanay tokoa fa miditra eto amin'izao fandaharana izao foana ianao ary maneho ny herinao mahagaga eto amin'izao fandaharana kelina izao Jehovah Andriamanitra mankasitraka anao izay Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra izay nitantananao anay ary misaotra anao ny amin'ny reto olona izay notantaninao tonga eto androany Jesosy eo notaominao izy ireo notaominao tany amin'ny toerana misy azy izy ireo Andriamanitra mba hifanena aminao eto amin'izao fandaharana izao Jehovah Andriamanitra ary zay tena misy matoky fa tena hifanena aminao tokoa Jesosy zay tena matoky fa niza Andriamanitra androany ka manokatra ny varavarany dia tena handray anao Jesosy dia ianao tokoa ny hitondra fandresena ao anatinay tsirairay avy ao anatin'ny tokantrano tsirairay avy halleloia androany Andriamanitra dia mbola misy ny olona izay entina mivavaka amin'ity alina ity Jehovah Andriamanitra ny olona marary Jesosy dia mbola tonga eto indray izay hifony eto anatrehanao Andriamanitra tena eto indray izay Jesosy hilefitra eto anoloanao isy olo-vavan'ireo olo ireo angata-pamelana angataka ny famindramponao Jesosy malalo mangataka izay androany Andriamanitra fantatra fa tsy nanao ny marina na dia izay izao koa aza ange Jesosy mba nandray famindrampo mba nandray famelan-keloka Andriamanitra etianay izany mba ho tsapan'ireo olo ireo ihany koa androany Jehovah Andriamanitra mifona aminao zay ny amin'ny zavatra rehetra Jesosy izay rehetra nataon'izy ireo tsy mendrika teo anatrehanao nampalahelo anao na tonga ny devoly tokoa tena nahazo toerana teo amin'ny fiainan'izy ireo Andriamanitra ary mahatonga an'izy ireo resy ny aretina lavo marary amin'izao fotoan'izao Jehovah Andriamanitra satria nanana ny devoly fahefana tokoa ny fiainan'izy ireo misy olo eto Andriamanitra tena ataony devoly kilalao mihitsy ny fiainany Jesosy mahafinaritra ny devoly mihitsy milalao ny fiainany Jesosy malalo mifona aminao zay satria fantatra efa tena mampalahelo anao zany ary fantatra efa mbola misy fanantenana ho azy rehetra velona Jehovah Andriamanitra mbola misy azo antenaina satria mbola velo ireo olona ireo dia entina hambavaka eto anatrehanao Jesosy angatahana ny famindramponao sy ny famelanao heloka Jehovah Andriamanitra zay Jesosy androany matoky fa ny masonao indray dia hitodika manokana amin'ireo olona izay ho tononona eto androany amin'ireo vavaka izay ho asandratra eto androany Jesosy dia tsisy amin'izy ireo tsy handray valim-bavaka ary isaorana ianao fa azy rehetra nentina teto Andriamanitra noho ny anaranao dia namaly vavaka ianao mankasitraka Jehovah Andriamanitra ny amin'ny fijoroana vavolombelona sy ny fanasitranana rehetra izay renay tao aorian'ny fitondranam-bavaka averinay ho anao avokoa ny voninahitra rehetra tompo malala satria ianao no mendrika an'izany misaotra betsaka Jehovah Andriamanitra misaotra ny amin'ny zavatra rehetra halleloia amen
hiditra amin'ny fitondranam-bavaka atsika amin'izao fotoana izao a dia sady mamaky mesazy ihany a no fitondram-bavaka. Fitondram-bavaka tsika amin'izao fotoana izao a ny dada rakoto ny aina amin'izao fotoana izao. Dia tsika mivavaka ny dada rakoto ny aina amin'izao fotoana izao. Jehovah-Andriamanitra mitondram-bavaka izay any dada rakoto ny aina tompo malala. Ianao Andriamanitra no hitondrana azy satria fantatray Andriamanitra fa efa nanao no hafany tokoa ny dokotera ary ao anatin'ny fitsaboana izy amin'izao fotoana izao Jehovah-Andriamanitra. Fa izay malala fa tsy ampy izany Jesosy, tsy ampy raha ny fahaizan'ny dokotera fotsiny ny asa eo amin'izany iray mpianakaviana izany Jehovah-Andriamanitra. Fa tena angatanay mihitsy Jesosy ny fahaizanao. Ianao ilay mahay ny zavatra rehetra. Jesosy Kristy Tompo, ianao ny hijery azy amin'izao fotoana izao. Entinay ambavaka izy Jesosy mba hitombo ny fahasalamany. Halleloia. Tena hoe hiova tanteraka mihitsy ny fiainany Jesosy dia handray valim-bavaka avy aminao izy. Ary ho tsapany Jehovah-Andriamanitra fa avy aminao izany famindrampo izany, avy aminao izany fahasoavana izany Jesosy. Mitondram-bavaka ihany koa izay Jesosy amin'izao fotoana izao ho an'ny rakoto ary-manana Jean-Claude Jehovah-Andriamanitra. Entinay ambavaka eto anatrehanao izany olona izany Jesosy. Fantatro fa raha tonono eto ny anarany dia ianao kosa Jesosy hanonona ny anarany eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ngataka aminy mba hanasitrananao azy Jesosy. Ho tendrenao ny loharanona aretina Jehovah-Andriamanitra. Ho sitrananao izy Jesosy amin'ity alina ity. Ary teninao ray monja dia efa ampitony ny aretina. Alleluia, hitondra fanasitrananao azy. Vavaka izay Jesosy amin'izao fotoana izao ho any Ramilson Joary Jehovah-Andriamanitra izay marary ihany koa Tompo. Mangataka izay Jesosy kagrave izany olona izany. Fa izay Jesosy misy matoky fa na kagrave izy na inona Andriamanitra. Ny zavatra fantatray dia izao. Ny Andriamanitray dia Andriamanitra tsy miova. Andriamanitra tsy miemotra ary Andriamanitra manao ny fahagagana amin'ny toe-javatra rehetrarehetra na sarotra na mora. Jesosy hoe fantatro fa androany dia hidiny eo aminy ny tananao mahery. Ary anendry loharanona aretina ianao Jesosy hanala ny rofo sy ny aretina ny virus rehetra izay tafiditra anatin'ny vatana any amin'izao fotoana izao dia hitsahatra Tompo. Hiala avokoa amin'ny naran'i Jesosy. Amen. Tompo malala. Vavaka ihany koa izay Jesosy amin'izao fotoana izao ho an'ny fianakaviana iray dia namana anankiray. Ny fianakaviana anankiray sy namana anankiray ihany koa izay marary amin'izao fotoana izao. Tsy fantatra moa ny anarany fa sady mamaky mesazy ilana tsiny dia etrika mivavaka izany olona izany. Jesosy mivavaka izany amin'izao fotoana izao izany olona izany Andriamanitra. Raha ny anarany aza tsy fantatray Jesosy fa ianao mahafantatra an'izany. Jesosy hoe fantatrao izany olona izany dia entinay eto anatrehanao. Atolotrayanao mihitsy izy sy ny aretiny amin'izao fotoana izao Jesosy fa ianao no hanasitrana azy. Ary fantatray Andriamanitra fa tsy dokotera ny antsoina eto, tsy professeur fa ianao ilay ambony lavitra noho izany dia mpamonjy morazo indrindra amin'ny andro fahoriana ianao dia hitondra fanasitrananao azy ianao. Vavaka izay Jesosy ho an'ny baboa amin'izao fotoana izao Jesosy malala. Entinay mivavaka baboa Andriamanitra. Ianao anie Jesosy ampitombo ny heriny isan'andro ianao. Ampatanjaka azy ianao Jesosy hatrany anatin'ny vatany taolany nofony. Eny Andriamanitra ny amin'ny manontolo amin'ity androany ity hatra anatin'ny vanitaolany rehetra any dia hikorinana ny ranao hitondra fanasitrananao azy Jehovah-Andriamanitra. Halleluia. Vavaka izay amin'izao fotoana izao Jesosy ho an'ny primazy amin'ity androany ity Jehovah-Andriamanitra entiny ambavaka izany olona izany Jesosy. Ianao anie hijery azy ihany koa amin'ity androany ity Jehovah-Andriamanitra. Tena angatahana izy Jesosy taizana aretina Jesosy izany olona izany. Fa androany Andriamanitra dia tahaka ny toro-tenina eto mihitsy hoe izy Jesosy hidiny eo an-kerasena Jesosy. Ary higadony eo ny tongotrao dia koky eo anatrehanao avokoa ny karazana aretina rehetra izay nitaiza azy hatramin'izay Jehovah-Andriamanitra. Dia ho fantany fa ho sitrana izy ary tamin'ny alalan'ny fitondranam-bavaka ny nasitrana azy. Halleluia.
ary anome voninahitra anao zany olona zany Jesosy ho tsapany ny herinao. Mety olona tsy nahafantatra anao izy na mety olona tsy ampy ny finoana hatramin'izay fa manomboka eto Andriamanitra dia ho fantany fa kay ve ianao mbola afaka manao zava-mahagaga eo amin'ny fiainany. Halleloia. Ary anova azy zany Jehovah Andriamanitra. Hitondra azy hanompo anao bebe kokoa Andriamanitra dia misaotra anao azy Jesosy. Mivavaka izay Jesosy amin'izao fotoana izao ho an'ny olona anankiray izay mpanaraka fandaharana Jesosy marary ihany koa amin'izao fotoana izao dia entiny ambavaka eto anaty tranonao Jesosy izany tendany marary izany Jesosy tena marina tokoa fa indraindray rehefa marary tenda dia indraindray mieritreritra foana hoe symptôme na Covid Jesosy io fa zany arety tenda izany mba arety tenda mandalo fotsiny izany Jesosy fa tsisy ninona hitraka eo aminy izany ary tsy Covid zany tsy virus zany Jehovah Andriamanitra fa zavatra sendra mandalo eo aminy fotsiny izany Jesosy. Dia tondra fanasitranana ho azy ianao, hanala ny fanahitanana ianao Jehovah Andriamanitra. Ny ranao mahery mihitsy nikorina anatin'ny tendany, anatin'ny taolany, anatin'ny vatany manontolo, hanala ny fanahitanana ary ianao ihany koa hanala ny tahotra sy ny orohoro Jesosy izay mahazo ny olona amin'izao fotoana izao satria rehefa misy zavatra kely mitranga Jesosy dia matahotra ny olona Jesosy dia ianao anie ampahery anay isan'andro ary ampafantatra anay ny herinao mahagaga mba tonga anay atoky anao foana Jehovah Andriamanitra. Amen Jesosy. Dia misaotra anao zay ny amin'ity fotoana androany ity. Misaotra Tompo, misaotra fa fantatra Jesosy fa efa tena vitsy tokoa ny olona izay entina mbavaka ny amin'ny aretina amin'izao fotoana izao satria faly izay fa mandray valim-bavaka avy aminao. Halleluia. Dia mankasitraka anao zay ary misaotra sady koa ny amin'ny valim-bavaka izay voaraisina indray amin'ny herinandro io, ny fijoroana vavolombelona izay ho voaraina indray Jesosy satria izay matoko fa izay rehetra nentina mbavaka teto dia ho salama tsara. Jesosy tena isy herinao lehibe mihitsy hamangy any anatin'ny tokantrano tsirairay avy any amin'izao fotoana izao dia ampidina ny herinao ianao, ampidina Jesosy ny famindramponao ianao, ampidina ny tananao mihitsy ianao hitsotra ary ampidina ny ranao ianao Jesosy. Ho fitaovam-piadiana mahery vaika anoerana ny aretina rehetra ary amin'ny toerana rehetra misy andreny olona izay nitonona anarana ireny Jesosy malala. Vavaka amin'izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra ho an'ny olona izay manaraka ny fandaharana eto Jesosy tena entiny ambavaka Tompo malala izy efatra amby 50 mianadahy sy izay rehetra mety mbola hijeran'izao vidéo izao aorinan'ity fandaharana ity izay rehetra nandalo teto fotsiny Andriamanitra nisy 70 teto teo Jesosy. Izaho mivavaka manokana ho an'ny olona rehetra izay nandalo teto androany. Jesosy tena ho tsapan'izy ireny fa ho porofonao amin'izy ireny Andriamanitra ny fandalovany teto amin'izao fandaharana izao. Ary ho tsapan'izy ireny fa misy herinao mahagaga miasa eto amin'ity toerana ity, eto amin'ity fandaharana ity na dia en ligne tahaka an'izao aza Jehovah Andriamanitra. Dia tahaka ny nanehoanao ny herinao tamin'ireo olona rehetra izay efa tonga eto foana. Satria izay matoko fa ny olona matoa tonga eto Jesosy dia efa nahafantatra izy ireo ary efa nahita ny herinao. Dia tahaka izany no anehoanao ny olona rehetra Jesosy na dia izay vaovao izay tonga eto na firy volana tonga teto na firy herinandro Jesosy io. Mangataka aminao izay mba tena ho porofonao amin'izy ireo ny herinao mahagaga. Manomboka ny amin'ny fiarovanao an'izy ireo amin'ny arety mandringana izany Jesosy any dia efa ho hitan'izy ireo hoe noho ny amin'ny fanarahany an'izao fandaharana izao fampiatranony an'izao fandaharana izao na tonga azy voaharo. Amen Jesosy malala. Ho tahinao ihany koa ny ankonany hanomboka tsapa fiadanana ireo olona ireo. Misy olona Jesosy mety hatramin'izay nenany tsy manatsapan'izany hoe fifaliana fiadanana izany mihitsy. Misy olona tena tsy manatsapa olona afaka nyty azy hatramin'izay voailikilika foana voagidradra lava Jehovah Andriamanitra. Ho hitany eto avokoa ny fasinao rehetra Jehovah Andriamanitra. Ny zavatra rehetra momba anao dia ho hitany ato anatin'ity fandaharana ity fa ianao dia Andriamanitra fitiavana. Ianao dia Andriamanitra miaro. Ianao dia Andriamanitra manasitrana. Halleluia. Ianao dia Andriamanitra tena feno ianao amin'ny fahatsarana rehetra Jehovah Andriamanitra. Ary atsapan'izany izay tsirairay avy rehetra Jesosy. Izay misaotra anao satria hatramin'izao izay dia tena narovanao tamin'ny aretina ary tsy nisy tamin'ny aretina Jesosy mbola nalamaka izany Covid izany hatramin'ny nisian'izany aretina izany tamin'ny herintaona mandrakity ny androany. Tsy mbola nisy taminay Jesosy hoe tena natory nandritry ny 4 andro satria voan'ny Covid
tsisy zany Andriamanitra noho ny tananao mahery izay niaro anay ary fantatra efa tsy hisy aminay eto izany satria noho ny anaranao masina izay asandratra isan'andro eto dia ianao manome voninahitra ny teninao, ianao manome voninahitra ny anaranao dia isaoranay ianao izany Jehovah Andriamanitra ary tsy hitsahatra ny fanehoanao amin'ireo olona ireo Andriamanitra fa tena eto ianao. Haleluia. Dia misaotra betsaka Jehovah Andriamanitra, misaotra Jesosy. Mivavaka izay amin'izao fotoana izao any raha za finombana Jean Jehovah Andriamanitra amin'izao fotoana izao marary ihany koa izany olona izany dia ianao any hamangy azy amin'ny alalan'ny fanasitranana ianao Jesosy. Rehefa sitrana izy dia ho tsapany fa nisy Jesosy nandalo teo amin'ny fiainany. Haleluia. Mivavaka izay ho any Andriamanga Andrea ihany koa Jesosy izay marary dia atao vitany Andriamanitra ny fahasoavana, atao vitany fa Andriamanitra tia azy ianao ary tsy faliny amin'ny fahafatesana ianao fa faly kosa ianao raha anompony anao ny andro rehetra iainany ao aorianan'izao fahasitranana izao Jesosy. Satria izay dia misy matoky fa ho sitran'izany olona izany satria nitononona teto ny anarany. Izay Jesosy faly manana anao izay ary izay sambatra miaraka aminao izay Jesosy. Tena renay ny fahasambarana miaraka aminao ary tianay ho zaraina isan'andro isan'andro amin'ny olona izay mpanaraka eto Jesosy eo izany fahasambarana manana anao izany. Amen. Dia misaotra betsaka anao izany amin'ity fandarana androany ity, ny voninahitra sy ny dera tolotra anao. Ankehitriny Jesosy dia mitondra mbavaka ihany koa ny firenena malagasy Jehovah Andriamanitra. Eto mbavaka Tompo satria isan'andro isan'andro dia vaovao ratsy foana ny eny Jesosy. Izay Jesosy tena amataonany nefa nitondrany mbavaka an'izany firenena izany Jesosy. Fa izay mino araka ny teny teo fa misy olona ny ambadimbadika ny tena voakasiky ny fitondrana mbavaka izay ataonay eto Andriamanitra. Misy olona vonjenao any rehefa mitondra mbavaka izay. Dia ianao any Jesosy mbola hijery foana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao tena ao anatina fahasahiranana, miady amin'ny fiainana, ny sakafo edivana, ny aretina edivana. O Jesosy io. Tsisy zavatra tsy edivan'ny malagasy, ny insécurité mbola edivana Tompo. Ny accident isan-karazany Andriamanitra, ny loza isan-karazany Jehovah Andriamanitra. Mijaly ny vahoaka Tompo ary ianao mahita an'izany, ny masonao mahita an'izany Jehovah Andriamanitra. Ny any azonay atao dia ny mivavaka ho an'ny firenenay, miravoravo tanana ny vahoaka Andriamanitra fa ianao any anatanjaka ny reraka, ampahery ny mitolefika rehetra ianao ary indrindra Jesosy ianao hamangy azy ireo mba hitodika aminao Andriamanitra, hijery anao ka ho voavonjy izy ireo. Misaotra anao Tompony amin'izao fotoana izao, voninahitra teo anao irery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Haleluia. Amen. Intia,
fitiavana ka manomenao talena oahaizany fano alehako titerako ka mody mahantra kelity raha tsy anao no mialoha itia favono kanarakana raha tsy anao tongo aiza mony afara ny fiainako ka ezakao mitandrina ireo didy apetraka naizanaizano misana io maheyana nalefa haolo zaraka nanolo tena ona efiza haizay pamotay tsy meriko ana tsy kidao tsy ketraka tompo matoky fananana tantana iaro ilalankalea itia kanarakana ratsianatopo aizamunyafara ny fiainako alezakao mitandrina ireo didy mapetraka naizanaizano misanayo maheyana itia Alleluia. Dia misaotra an'Andriamanitra isika tamin'ny fatateran'ny fotoanandroany mino fa napery anao zany fiarahantsika teto androany zany matoky sy mino zay fa tena zany tokoa ny tamitsika hoe ivadika fitondranam-bavaka olana hafa am'izay rehefa aoriana kiloa mba hitsahatra tanteraky ty arety mandringana any Madagasikara ity zay fotoanantsika teto androany misaotra anao rahatranao hatramin'ny farany fiarahantsika ny tapitra eto tamin'ny fiarahantsika afaka tsy tapitra raha miditra amin'ny www.andramakaizao.com ianao www.andramakaizao.com afaka miditra amin'ny site web ny Aki radio anao dia mihaino ny radio izay mandeha andro aman'alina misy totenjaky ny adiny 3 amin'ray amin'ny 7 amin'ny 10 maraina miditra amin'ny 10 maraina dia mandeha ao zao fandaran zao amin'ray amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny 10 alina mandeha ao koa isaky ny adiny 3 ny toriteny dia raha pisorantsika miaraka eto raha mbola tsy tongany amin'ny raolanitra Jesosy dia samita in'Andriamanitra isika tsiray avy mampionona iny Jesosy toliaritsika rehetra dia bonne nuit daholo ho an'izay atory bonne journée ho an'ny mifoany Chine tsika rehetrarehetra bonne après-midi ho any any New York angambana tsy fantatro amin'ny firy zao dia samita in'Andriamanitra alleluia amen alleluia tahiny tompo daholo